ratsorina amin'ny teny tsotra, tombony ho an'i Kristy ny fahavelomana. Ny fahavelomantsika ry havana dia fahavelomako ary ny fahafatesana no zoko tombony. Raha mitondra antsika hoe tia tany Andriamanitra dia mitondra antsika mba ho tombony ho an'ny fanjakany. Raha mero antsika mitombotra amin'ny androany dia mba ho tombony ho an'ny fanjakany. Ny fialana ety an-tany. Ny apôstôly Paoly dia sanganena teo anelanelan'izy roa. Teo any amin'ny tompo aho izay satria tsara lavitra ny any. Kanefa koa dia toetra eto mba ho tombony ho anareo. Satria hoy izy manao hoe ny fahavelomako eto an-tany dia tombony ho an'i Kristy. Tombony ho an'Andriamanitra. Misy zavatra nirasan'Andriamanitra amintsika tompony, misy antony, misy tanjony ary misy programa n'Andriamanitra mitondra antsika eto ambonin'ny tany. Izany programa n'Andriamanitra izany dia andehaka ohatritsika ohatrany hoe ao amin'ny isam-piangonana, raha nanangana ny fiangonana rehetra Andriamanitra, meny misy tanjona Andriamanitra dia misy antony, dia misy programa no an'ny fiangonana tsiraray avy. Za dia resinahitra amin'ny foko rehetra nanangana ny MRE Andriamanitra fa mba nisy zavatra ampahankely ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra mba hanirandray ny amiko sy ny fiangonana. Nanangana ny fiangonana finoana sy fanasitranan'Andriamanitra satria misy programa n'Andriamanitra ary misy tanjon'Andriamanitra ao anatin'izany. Misy zavatra tsy ho vitako mihitsy sy ny fiangonana mba hiandriketako fa hoe ny tompo hoe ny fiangonana finoana sy fanasitranana ananganany ny fiangonana rehetra. Za dia ampahankely ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Andriamanitra manangana ny fiangonana hoe za ry havana resinahitra misy olona mihitsy ho vovonjy ao amin'ny MRE mihitsy. Fa misy karazana fiangonana tsangan'Andriamanitra ary loko manokana fa ity fiangonana finoana sy fanasitranana ity asan'Andriamanitra ny avinazy rehefa eno ny trompetra zany no antony. Ny fatiantoko eto ambonin'ny tany dia tsy nitsy moa zany ataoko ty eto ambony atsangana dia mibolana zay hitondrany antsika tsiraray avy. Hipondera zava-tsara Kristy no antony. Ho an'i Kristy ho tombony manomboka toany ry havana tady ny fiangonana rehetra dia misy antony, misy tanjony, misy programa n'Andriamanitra avoka. Ny fiangonana finoana sy fanasitranana dia amin'ny taona 777 taon'ny EPP Biorizika tamin'izany fotoan'izany dia hoy aho hoe tamin'izany izy fampiatsoana dia hoe rahalahy Sylvain. Tadidiko sana mihitsy rava amin'ny fotoam-bavaka tamin'izay dia hoy aho hoe rahalahy Sylvain 1997. Za dia mare fa tsy rahalahy Sylvain fotsiny ianao fa marian'ny fanahy fa pasteur Sylvain ianao. Mare antron'Andriamanitra fa misy olona tian'Andriamanitra. Pasteur fino azafady narana profetika zany. Anisany antony le tsy fantatro ny tena fantatro zavatra rehetra. Ny anaran'ny pasteur Sylvain dia hoe Rahery Vahatraina. Misy teny anankitelo anatin'izany. Voalohany hery, faharoa vaika rehetrarehetra mbola tsy misy ay pasteur mbola tsy misy dia efa ty hoy Andriamanitra dia isy olona satria Andriamanitra ahery tsy velona intsony vahoaka ino mbola olona amina tapitrisy eto amin'ity Madagasikara ty mbola manana isaky meno fandarana isaka misy anto amin'ny tompoko nananganana Andriamanitra ny fiangonana finoana sy fanasitrana. Ny anarana faharoa dia vahatra.
ara-panao fiainana. Ino moa dika ny vahatra aloha hoe malagasy tsika misy tsy mafantatra faka rasina. Misy kristianina be dia be tena tsy hoe zavatra ohatry hoe ivelambela mafanafana fo ivelambela fa hoy Andriamanitra anangana mpanompo atonga ny fiainanareo ho lalipaka anana vahatra. Za toko mino fa misy olona be dia be dia be dia be dia be nanompo na programme tsika olombelona dia mora taitaitra ary normalna satria olombelona tsika. Fa rehefa mijery an'Andriamanitra sy ny fomba fiasantsika tsy nomeny anazy zany anarana zany. Zaiko ny azy dika zany ranzarson zany mbola mingataka révélation atsika mbola tsy nahazo tsy nefa nahitaka fanomezana poalo dia hoe raha hery vahatra ry avana tsy nanao fahadisoan'Andriamanitra nanangana ny fiangonana fo. Misy olona be dia be anjary anana faka ary misaotra an'Andriamanitra fa namoaka raha hery vahatra aina mamy ankoa izy itoy zany na hery